Salame, ela tsy fampitafatafa atsika. Tsy maintsy resaka ihany amin'ity fahoriana mahazo atsika ty. Somary betsabetsaka le izy a. Voalohany aloha tena mampijaly atsika zao de zao dia ny resaka jiro sy rano. Ny aty aminay zao misy fotoana anatin'ny 3 andro tsisy rano miakatra. Resaka suppresseur tsy asiany zareo carburant ilay izy, donc c'est amin'ny ambanimbany ihany no mahazo rano fa aty ambony tsy mahazo anatin'ny 3 andro de tsy maninona satria tsika tsy mpanjifa tsy mandovola. Jiro moa efa tsy tenenina intsony efa miakatra 4 heures de temps zao, tsy fantatra na hiakatra 5 heures de temps fa ohatrany hoe natao hiaritra tsika zany ny tena marina. Tsy fantako na marina ilay information fa io téléphérique io hono 1800 litres par jour et plus ny laniny. Donc raha io 1800 litres par jour io tompoko raha nalefa tatsy amin'ny JIRAMA tsy mampahoriny vahoaka efa mampolo taona maro fa tsy voavetivety ka dia efa be de be ny olana, mety efa 30 minutes fotsiny angambany zay ny coupure raha nampinany io. Tsy fatako ny consommation de JIRAMA fa mety efa nieny izy zay. Ny eto amintsika moa zany tsy maintsy samy miady, tsy maintsy samy demerda fa raha vao menimenina zany ianao dia samborina atteinte à la sûreté intérieure de l'État, etc. etc. Ilay filohan'ny mpanohitra atsika koa zany tsy de hitako loatra ny ilana anazy satria atao amin'ny Facebook ihany izy no eno. Ny farany teo zao mba nisy action kely amin'ny resaka evasanina iny fa akoatran'izay so de mifanaraka ihany ary reo olo reo fa toa ohatrany na misy menimenina anatina publication 10 angambany ao 80% ny commentaire ao manakihana le hoe manao fanoherana Facebook. Tsy haiko na ny community manager ny lay filohan'ny mpanohatra no tsy mitatitra ve sa izy mihitsy no manao mody vazaha mody miady fa engane mba ho diso zay resako zay fa raha diso zay resako zay de tokony maka hevitra amin'ny olona ihany izy fa tsy mety ilay fanoherana ataony satria miamandeha ny fotoana, miamangirofiry ny vahoaka, miakatra amin'ny vidim-piainana, ny vary zao de 530 ny jiro zao ato tsy de mampiasa zavatra firantsany de fa tonga 200 000 ariary 300 000 ariary ny jiro nefa tapaka foana zao adiny 4 en journée ny tapaka de ny alina efa tsy fantatra tsony de nefa amin'ny Facebook ihany ny zavatra tsisy dikany anaovana publication Facebook lasa leo ny vahoaka. Afaka disony ty resako ty raha ohatra ka diso de mba hovainy le stratégie fanoherana fa tsy mety satria izahay tsy misy immunité diplomatique indray no mahasamy hitaraina atao amin'ity Facebook ty ankoatran'ny fitarainana basique be tsisy ilana anazy sy nyreo any andafy de nefa ilay manana immunité indray tsy eno. Publication indray isaky ny adiny 30 minutes zavatra tsisy dikany, zavatra tsy publication tsy mendrika filohan'ny mpanohitra mihitsy ny publication ataony. Mialatsiny Zokibe Ramandreny fa tena efa trop le izy efa trop nareo zao en tant que parlementaire nareo afaka mangataka compte amin'ny ministère ny angovo amin'ny fandehan'ny JIRAMA io, maninona nareo mitaza-potsiny nareo angepa mpanara-masony exécutif nataonareo aiza le fanara-masonareo à quel moment nareo mba nangataka na nanatonany hoe mba asio fanazavana kosa ty zavatra ty fa mijaly le vahoaka ohatran'izay koa ministère n'industrie amin'ny fiainana mialafo nareo afaka mangataka compte zay ny fidianan'ny vahoaka nareo de mba ataovy le zavatra
fa tsy atao ambony latabatra fotsiny nanovana publication Facebook izay sitiavana fotsiny. Rehefa tsy zaka ilay toerana de ialao zafady fa izahay tompoko dia mijaly ny asanay, mijaly amin'ny tapaka foana ny jiro. Ny tsakaikina eto zao misy panao soudure ny asany, voatery mampiasa groupe, piety volo voatery mampiasa groupe. De nefa otsinina fotsiny zao ny tokony benefisinao anatin'io zavatra io, mbola miala carburance vidina groupe. Fa rehefa nareo tsy hanao zavatra de aza maka andraikitra mihitsiny e. Fa tena enjana be de tena enjana be. Keno moa na iteny lasa tsy maintsy mitandrina zavatra tenena na de tehitra takan'inona ara satria lasa mivadika zavatra hafa. Na mandeha mahitsy ary ianao de asiany zala dossier. De mialatsiny aloha ry mpanaraka ny pejiko fa somary limité koa ny zavatra teneniko satria zaho tsy ohatra ny sasany any ampitan-dranomasina fa eto an-tanindrazana. Donc mora amizareo ny mamorona dossier tampotampoka eo ka fa na de zany ara tsy maintsy mitarena ihany satria marary satria raha epainakaviana ny andavanandrom-piainana mihasarotra ny ekolazin-draza efa tsy tenenina ny vao napiditra zaza teo tsika rehetrarehetra reo be de be ny ray aman-dreny mampalahelo tsy nanam-bola na ampidirana zaza ary nefa iny mba hanika mba ahafahantsika manantena avenir ho anjanatsika. Tsika moa zany efa tsy mieritreritra avenir intsony fa io ny antsika io ananjanatsika fa makaherantsika rehetrarehetra vahoaka malagasy fa mbola ho lava ny lalana. Fa farany azadino ty zavatra ty efa hiditra 2026 tsika zao 2028 ny fifidianana 2026-2027 farafatarany tsy maintsy hanomana anao referendum ireo olona reo mba hanampina ny mandat ny filoham-pirenena. Donc tsy maintsy pasipasohany tsika rehetrarehetra reo mody manomboka miasa amizay izy, mody manomboka manao asa soa de lasa ndray ary dana miriboka ndray de ataovy merci président de ampina 5 taona manaraka ndray de eto tsika angamba ny tena samy angataka eny andalana eny dolo tsika rehetrarehetra. Sotra tsika samita tahin'Andriamanitra.